Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarina rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina eny ary falitafaraka amintsika rehetra indray izay amin'izao maraina ny alarobia izao alarobia maraina nao manaraka azy dia alarobia izao andro izao raha ohatra ny famerenana kosa dia isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany no anarahantsika izany fandarana izany ny fandarantsika amin'izao fotoana izao dia mandeha mivantana amin'ny RDB live afa manaraka an'izany tsika amin'ny RDB live raha ohatra ianao ka te andefa ny ataontsika hoe fantaniana tsika ho apetraka ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao dia alefaony amin'ny afatra miafy na ny message privé ny RDB live na ihany koa amin'ny 033 08 850 02 toy ny mahazatra antsika fa amin'ny fotoanany dia ovakitsika izany rovina moa izany fotoanany izany ny fandarantsika dia mizara telo mazava tsara toy ny mahazatra antsika dia tsiny zany fa ny tapany voalohany 20 minitra fa mela belaraka hevitra ny 20 minitra faharoa dia ny fandraisana SMS avy any aminareo na amin'ny RDB live zany na any amin'ny 033 08 850 02 ny fandraisana ny antso kosa dia ny tapany fahatelo no anarahantsika azy toy mahazatra antsika Bruno lafiny teknika nambina sy dadi no mikirakira ny sary ary ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao famela belaraka hevitra tsika rehetra manaraka mba hovanina ianao mo général mba hovanina andriamato Flavien mba hovanina andriamato Bruno mba hovanina andriamato dadia andriamato nambina dia mba hovanina tsika rehetra zay manaraka ny fandaharana tompoko ya toy ny mahazatra antsika dia manao jeritodika ny zavatra ya ny fomba mahazatra moa fialana fa dia mety foana ny resaka ny fanaovantsika sy ny fanakalozana tamin'ny herin'ny andriamato Flavien dia mikasika ny hoe fampatokisana fototra mampirindra ny fifandraisana tena zava-dehibe mihitsy ny fampatokisana zany satria tena hoe fototra mampirindra ny fifandraisana ka io le hoe mampirindra ny fifandraisana io na eo amin'ny mpivady ary irina mba io izany mihitsy na eo amin'ny mpianaka na eo amin'ny mpiara-miasa na eo amin'ny mpiara-miombinampoka na eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka kosa satria tsika dia efa miteny foana hoe tsy azo sarahana ny tambazotra ny fiainan'ny ankohonana sy ny fiainam-pirenena satria ny fiainan'ny ankohonana ny fototra mahafirenena ny firenena hoitsika midika zany fa eo amin'ny sehatry ny fiainana raha vao misy fifandraisana dia tsy maintsy misy ny fampatokisana tena tsy sasatra mihitsy amin'ny tenen'io andriamato Flavien satria ny antony dia tsotra na ny mpivady na ny mpianaka inona ny mahatonga ny olana dia tsisy fampatokisana tsony tena mariko mihitsy fa ny eto ambony tsy fifankazahoana dia tsisy tony fampatokisana amin'ny voalohany dia mifampatoky fa ny zavatra tena mampalahelo zao dia rehefa resahana zany ny mpivady araka le tenitsika hoe aza lava maso mijery ny telefoniny dia misy vehivavy mihitsy ndre ny mpianakaviana dia mitomany ina fotsiny no mampivady raha zany ara tsy azo jerena tsisy satria mety mitondra posina angely izy satria sao hoe efa tenentsika deto foana andriamato Flavien fa indraindray mety diso numéro le olo dia lafany aminao dia mipetraka eo dia ahoana moa dia tsalajainao fa olona mahafantatra ny vadinao io mandefa ny message io na tianao na tsy tianao dia iny fa raha vao hidiran'ny ayay ianao dia mbola verika any hoe noambolan-drasantsika amin'ny fahendrena malagasy hoe ny ayay tsy havanana hitanao fa raha vao tsy misy ny fihavanana zay dia tsy misy ny fampatokisana dia tonga ny faharavan'ny fiarahamonina dia tena hoe tena mametra mpanotaniana mihitsy hoe ary zay no anisan'ny hoe fandarantsika hoe mba hovanina tena hoe mifototry ny fahavanonana raha eo amin'ny fifandraisan'ny olon-droa dia zay fampatokisana zay zavatra misy anefa andriamato Flavien ary indrisy fa zay ny tena zava-misy dia mifanohitra ny tanteraka amin'izany ny ainana eo amin'ny sehatra izay iainantsika na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina io na eo anivon'ny firenena io hitanao fa tsy gagotsika raha ohatran'izao ny firenentsika ka ny oresantsika anao zay fanampanantenana tamin'ny heriny dia hoe fifanampiana Bokareo général zafadinge mahita ny datin'andro eto lokoko zao misy 1 ambin'ny 10 novambra
roapolo sy roa arivo misetsika eny amin'ny anjely maintina nosy eny lanona ara-miaramila mety misy manontany zao efa misy inona ary ny 1 novambra nareo miaramila ny sinina tamin'ny io datiny 1 raha ny tena marina tsindranan-dato marina loatra zany io tsetsatsetsatra mitombona mihitsy satria tamin'io 1 novambra io tamin'ny 7 no nanaovana sony fampitsaharana ny ady lehibe voalohany zay zany hoe fahareseny ny fahavalo dia nazahoana ny fandresena ka ny maramila malagasy moa anisany analiny nandita ny Frantsa hiaro ny firenena frantsay tafandrareo almanireo dia anisany mankalaza ny isataona mihitsy indrindra ho fahatserovana nyreo namany zay lavo tany ampitan-dranomasina zay zavatra zany hoe marina fa ho an'ny frantsay izy dia tena reharehany mihitsy io satria hoe naharisy ny fahavalo izy ohatsika malagasy moa zay niaraka tamin'izany koa mbola zanatanytsika dia vao tamin'ny afako malagna amazay eo amin'ny trano eo anosy andrareo ancien combattant na be kotromarolatra hoy fitenentsika dia misy karazana fampiratiana mikasika mihitsy an'ireo le hoe fandraisan'ny malagasy anjara amin'ny ady lehibe zany ny zavatra zany isany nanasika an'io fanokafana io ndre matofilavy fa tena ohatra voatsindro anakely ny foko ny antony dia tsotra ay mbola misy anjatony reo taolambalo ny maramila malagasy tafajanona any mbala fisaretana inge zany ny kolotsaina malagasy tompoka velona raitany maty ray fasana tsisy zavatra mampalahelo ny malagasy mihoatran'izany hoe vefa ka efa mba mangatahana ihany tsika mangataka hoe ty anatin'ny kolotsaina mba angatao koa tompoko mba hiverenany tsetsatsetsatsyary mba hiverenany reo taolambalo reo fa tena tsy zavatra mangidy amin'ny malagasy ohatran'izany sanatriany vava aladiny lelo hoe verifaty ohatran'io ny eny malagasy manko fomban-drazantsika andre matofilavy rehefa tsy tafaverina tanyrazana ny faty dia ananganana an'le atao hoe vatolahy ananganana an'le vatolahy ho fahatserovany fianakaviana fa misy avana tsy tafody tanyrazana any ananany fa ty vatolahy natsangany tia no ahatserovana azy zany zany dia mba manao antso avo mihitsy hoe efa mba nangatahana ihany ny karazan-javatra hoe tikatra fiandrianam-pirenentsika dia tena hoe mba angatao koa re le taolambaliny reo maramila tsika reo ahoana moa tsy hananany frantsay vola hoe ampodinan'ireo ary latsika anao fa tena ho zava-dehibe amin'ny malagasy mihitsy zany hoe reto ny mahery fo malagasy miverina taona atandrazana ny taolambaliny ary tena lazaika anao fa angamba tsy feno vahoaka itena satria ny avy any Madagasikara matoa samy nanana zanaka nandeha tany hiakatra atao taninarivo daholo itsenandreo taolambalo reo everiko fa ilana kolotsaina malagasy zany ampahafantarony frantsay re zany kolotsaina malagasy io tompoko ary ny kolotsaina anisan'ny fototra io reny ny atao hoe fiandrianam-pirenena zay zany am'le tsetsatsetsatsamisaotranao koa nampatsay an'litsy fa tena fotoanany mihitsy tokony ampatsiarovana an'izany dia ohatsy zay zavatra resantsika an'io moa dia le hoe fifanampiana raha vao mitenen'izany fifanampiana zany tsika aza raha tsaroantsika dia matovabe fa hoe ny fifanampiana io dia ao anatin'le endrika 5 fanehoana fitiavana raha tsaroantsika le izy averiko kely ngamba le endrika 5 dia le hoe amin'ny fanehoam-pitiavana dia hoe teny fampirisihana ny voalohany io le ozy tsy mba mahazatra atsika fa fanam-pepona ary mibetsaka ao amintsika mifanambaniana ny fanaovana tsinitsinina ohatran'izany fa tsy mba le fampirisihana ny teny foana raha vao mitenen'io voambolana hoe fampirisihana io dia endriky ny fijery miabo zany hoe ny tsara lafy tsara ny zavatra no hita fa tsy le mihiba le hoe ny lafy ratsiny dia zay zany ny voalohany dia ny faharozotsika le fotoana manokana tena zava-dehibe le fotoana manokana na ho an'ny mpivady io tsy ny ao atokantrano le fotoana manokana fa nivelan'ny tokantrano iainana ny atao fiaina manokana fotoana manokana ny mpivady raha vao misy miteny amika le zanako ohatr'izao aty maditra dio za tsy ampy fitiavana ome fotoana manokana io zanaka io nareo sy izy ihany miara manao raharaha nareo sy izy ihany miara mandeha miara mitsena misy an'izay zavatra ray zay ny hoe fotoana manokana ny fahatelo sika dia hoe fifanampiana io le izy hitanao ao anatiny fomba fanehoam-pitiavana mihitsy le fifanampiana io dia fahaefatra ho itsika
dia ny fanomezana fantatrao fa mba misy zavatra tiany ny vadinao na tiany ny zanakao amin'ny fotoana tsy am-po izy iny no anomeza azy hoe anomezana azy an'io fanomezana io ary ny fahadimy farany dia ny falazaintsika hoe vatana amin'ny fanakaiky tsy dia ao anatin'ny kolotsaintsika io averimberika eto foana zany vatana amin'ny fanakaiky zany tsy dia ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy le hoe mifaminy mifanoroka mifampitatany sy ny sisa fa nefa dia tena ilainy ny vatan'olombelona mihitsy satria endriky ny fanehoam-pitiavana mihitsy io matovo laviana zay ny tena antony hoe nresahana nyty hoe fifanampiany ty zava-dehibe loatra le izy ka mila verimberina matetika amin'ny fandarantsika ihany angamba reo fomba dimy reo ndre matovo laviana fa ohatran'indrendray ohatrany tsy mahatonga saina ny olona mihitsy le izy satria mieritreritra le olona mantsy raha vao miteny an'izany hoe fomba fanehoana fitiavana zany dia le hoe voalohany indrindra le miteny hoe tiako anao marina azo ataony izy zany tiako anao fa le izy tena misy zavatra hoe manamarika ny sainao manetsika ny fonao eritrereto fotsiny hoe na ny vadinao fotsiny ary tena ary mba fanaraka tsara kosa zany lokona akanjo anaovanao zany ary mba mety tsara kosa zany taovolonao zany mahafinaritra be mijerao latsaka aloha fa tena indrindra ny tena mazava-dehibe azy ndre matovo lavia dia miteraka fahatokisatena tena zava-dehibe fa ny mahazatra atsika ao dia le fanampepona inandray zao ny anaovana an'iny ianao io mba mijery fitaratra zavatra ohatrany dia lasa tsy matoko tena le olona dia lasa matahotra ohatrany hoe raha vao misy olona mijery azy dia veriny famaneso azy hitanao tsy eritreretintsika mihitsy ny voka-tsoa oentin'le hoe teny famporisina tena zava-dehibe mihitsy ary zay ny antony anisany tena hoe lazaintsika nresahantsika andisy ary rehefa miten'izay le hoe fifanampiany zay tsika andre matovo laviana dia tena hoe zava-dehibe loatra ny io fifanampiana io tena mitovy lanja mihitsy ny fijeriko azy am'le hoe fifanajana ny fanajana na ny fifanajana dia nresahantsika teto fa hoe kolotsaina fototra na kolom-piarahamonina fototra eo amin'ny malagasy tena zava-dehibe mihitsy zay zavatra zay ary zay tena anisany hitanao fa ohatrany tena mampianatra mihitsy eny le hoe tsotra fa tsy eritreretinao mihitsy hoe le hoe teny famporisina fa tena manampy ny olona mbola apetrako indray ny ampidiriko anatin'ny voambolanao hoe fifanampiana tena fanampiana ny olona atoko tena mihitsy ny teny famporisina zany hoe tsy misaraka mihitsy le izy zava-dehibe loatra zay zavatra amin'izao fotoan'izao ngeny akamaroan'ny olona ndre matovo laviana tsy matoko tena tsony dia lasa matahotahotra ary mba hitenikeo raha hoe na ny firenena io le ataoko hoe tsy azo sarana mihitsy ny tambazotra ny ankohonana sy ny firenena ny tsy fahatokisantsika tenany no anisany mahatonga atsika mangataka tolotanana aviatso tolotanana averoa fanampiana aviatso fanampiana averoa anisany tena zava-dehibe mihitsy hoe tsika ne dia mbola tany manan-karena zaho mbola averika eto satria tonga ohatsaiko isaky miteny hoe manan-karena raha ny volamena mivoaka avy eto Madagasikara zany eny ndra matovo lavianka tena hoe betsaka tena betsaka ary nefa dia firenena tsy matoko tena le malagasy firenena mangataka roa le malagasy zavatra misy ange zany tsy hoe fanaratsiana ny tena koa mba malagasy ohatrany hoe mba lasa ny eritreritra mihitsy hoe fa dia nahoana loatra zay am'izay le lafan'izay ary zay zavatra zay ny antony mbola niainga tao anatin'le hoe fifanampiana endrika fanehoam-pitiavana tao anatin'le hoe fifanajana azahoana fahatokisatena azahoana miezaka azahoana mahafantatra mihitsy hoe mivoatra mandroso zany rehetrarehetra any entin'ireny endrika hoe fomba fanehoam-pitiavana ireny ny zavatra tiako mbola tenena amintsika ihany koa dia hoe natoinona ndre matovo lavia niezaka tia natao mba natsarana ny rivom-piarahamonina ka hitondra ataontsika hoe fahatsaram-piainana sy fandrosoana dia ho zava-pony zany raha toka tsy ao ny fifampatokisana sy ny fifanampiana hitantsika tsara zao tamin'io nisiny coronavirus io teto tsika ndre matovo lavia dia efa niteny mihitsy hoe fotoana anankiray na vanim-potoana anankiray napetraka Andriamanitra ho tsapan'izao tontolo izao fa hoe mila mifampatoky mila mifanampy mila mifanometanana izao tontolo izao mihitsy menga avy amin'io fisin'io valanaretina coronavirus io ary natonga n'le hoe isiny fiboana mihitsy aza mba hatonga ny mpianakavy indray mba hanana fotoana iarahana miaina
ao anivon'ny tokantrano ka ahafahana mifanampy, ahafahana manao an'ireo le endrika dimy fitiavan'ireo. Zay ny mampalahelo dia izao. Misy amin'ny tokantrano sasany vao maika koa miteraka korontana le fihibohana. Lasa ohatrany hoe lonilony daholo, lasa sarotiny, lasa kizitina, lasa mora teza. Mifankahita lava io. Mifankahita lava io. Nefa dia nataon'Andriamanitra mihitsy hoe efa tadiro simba ny fomba fiarahamonina io asiako endrika anankiray. Ary tsy eto Madagasikara ihany fa manerina an'izao tontolo izao. Satria tsika nge efa miresaka ihany tsika Andriamatoa Flavien eto amin'ity fandarana ity fa hoe anisany asana matsapa an'izany ny daholobe fa tena hoe marina fa misy ny fandrosoana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta fa marina tsy azo lavina ihany koa fa mahatomboka miapotika ny fiarahamonina, ny fifandraisana raha miteny fiarahamonina zany hoe tsy mifampiresaka tsony ny olona, tsy mifampatokitsony ny olona, samy maka ho azy ny olona, samy manao zay tiany ny olona, tsy mifanajatsony ny olona. Zany rehetra zany tena le rafim-piarahamonina mihitsy no anisan'ny potehan'le teknôlôjia avolenta. Nefa ianao tsy afaka miala amin'izany hoe teknôlôjia avolenta zany. Tsy afaka miala amin'izany. Ary zany tena tokony ampieritreritra hoe zao zao ny any ampitan-dranomasina manomboka amin'ny savoritaka indray fa ohatrany hoe teo azo vahana indray le coronavirus. Tena mahazo vahana tsy ohatra. Tena mahazo vahana ozy ianao. Fa sotra an'Andriamanitra tsika eto Madagasikara fa tsy ahitana an'izay trangan-javatra fa isika mba azo lazaina ianao tsy hoe ohatra ny maty ny filoham-pirenetsika ny tena hoe voafehitsika ny io aretina io tena isoratsika an'Andriamanitra zany. Ary io ndray hoe moa tsy isy indray ny fanesoana avy any firenena lehibe hoe manina ny firenena kely io indray dia mba tsy azo manao zao. Satria ohatrany hoe raha vao ny aty Afrika na Madagasikara ao anatin'izany hoe mba mahita zavatra dia fanampiampona, fanatsatsoana, fanambaniana, tsy fanasiana dikany. Satria hoe ireo indray ve ndeha iseho hoe mahavita zavatra nefa dia milaza aminao dia mahatonga fa tsika nye zay mivanta rehefa miresaka foana hoe maninona ntsika malagasy dia mbola eo foana le hoe satria nge tsika mihevoka mihevoka miainga amin'ireo le zava-maniry voajanahary tena hitanao mihitsy mivokany. Marina fa tsika koa mila manana le tambavy CVO fa reny rehetrarehetra reny ohatrany hoe ambanimbaninin'ny olona tsy niavin'ny olona inona koa zany mihevoka zany inona koa dia hoe zao tsika ampiasa hoe vaksiny. Ohatrany matahotra be mahita an'le hoe 7 isan-jato no fahafantarana so dia le 10 isan-jato hoe mety haipoziny zavatra ohatran'izany. Nefa n'io zavatra io rehefa aparetaka ny any amin'ny fireneny dehibe dia tsy maintsy ilaza hoe raha te azo fanampiana avy aty aminay, raha te zao dia tsy maintsy manao vaksiny. Nga ianao afaka miala amin'izany satria ho lasa mipetraka fa hoe izay olona misy zavatra angatahany amin'ny fanjakana na misy zavatra tiany atao andeha hivoaka ny velany dia tsy maintsy ampiseho aloha ny taratasy ny laza fa vita vaksiny. Dia hoaiza ianao zany zavatra ohatran'izany. Zavatra azo zany azo tsika eritreretana dia n'izao zany zavatra zany. Ka zay zavatra izay no Andriamatoa Flavien hoe io le hoe fifanampiana io tena zava-dehibe loatra. Ary tsika malagasy mbola afaka hiaina an'izany mihitsy satria hitantsika reny hoe ezaka ataon'ny fitondram-panjakana, ezaka ataon'ny fikambanana maro samihafa mba hifanomezan-tanana amin'izany lafim-piainana hoe sarotra izany. Ka za tsika tsika mihitsy ny mampahatsiahy tany ny fomba hoe isiny ny fandrosoana, isiny ny fahatsara-piainana eo anivon'ny tokantrano eo amin'ny eto amin'ny firenena malagasy. Tsy firenena voahozona akorytsika Andriamatoa Flavien ka izany na ny afaran'ny firenena maro foana na dia omen'Andriamanitra harena aza ka tonga antsika ho sanga ny fahatsorambony. Zany dia zavatra inoko zany zavatra zany. Matotrika napetraka Andriamanitra eto amin'ity tany manan-karena ity sy midadasika ity ndray andro any tsika tsy maintsy mba lasany amin'ny lohalarana any mba ho sanga ny fahatsorambony. Tapitra ny tapany voalohany fa manaraka tsika Andriamatoa Flavien dia resaka ny hoe ny fotoana manokana io mbola ao anatin'le hoe fanehoam-pitiavana ihany. Tena ilay fa tena za dia gaga foana rehefa miteny amin'ny olona miresaka amin'ny dia tena tsy fantatra indreo nareo ve mba manaraka ny fantarana sy Andriamatoa Flavien mba miainao any aloha ndray indray eny tsy maninona indraindray dia rehefa aveo anao gaga dia za hoe tsy mandatsa anareo fa raha zay fotoana efa lany Andriamatoa Flavien sy ireo mpiara-miasa ao amin'io fantarana io efa be dia be izy efa 10 taona ampolo taona kanefa dia tsy sasatra zay mianaka manohy an'io fantarana io satria fantatra fa hasoantsika malagasy ary ny zavatra hoe dia mahafinaritra Andriamatoa Flavien dia tsotra na any ampitan-dranomasina za moa tsy dia mpijery loatra ny Facebook fa day mandeha mba sendra dia gaga fotsiny avy any Hong Kong
be dehibe le avy any velany dia mba eritrereto fa ny olona any velany ary ny malagasy avaty any velany manaraka ny fantatra dia io moa indraindray hoe ny ambanimaso atao ambanimaso tsy hita le izy fa za tsy milaza hoe anenena antsika tsia fa ozy mba araha hoe za moa dia tsy tsatsara misy ty miteny amin'ny tanora mba manaraha any ny fandarana io fa mety ahasoany fiainanareo. Ia, dia kompatanana ho antsika rehetra ny velany Madagasikara zay mienso manaraka ity fandarana ity tsy tapaka na ny tapaka ihany koa ary na tsy indraindray ary tsy maninona zany rehefa sendra maheno ianao dia kompatanana ho anareo rehetrarehetra ny velany ihany eto Madagasikara nanovana fandarana ary firariana ny olona tsirairay mba hovanina daholo zay nahatonga ny fandarana nampitondraina ny lohateny mba hovanina satria ny onjam-peo radio Don Bosco dia onjam-peo mpanabeazana fanabeazana zay nahatonga azy hoe mba hovanina idirantsika ny tapany faharoa andraisana ary amakina ny SMS avy any aminareo ndao ary mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina. Eny ary toy izao nivaky ny SMS voalohany tonga aty aminay efa tonga tamin'ny folo latsaka tany ty SMS voalohany ity misy olona ohatran'izao za ny zokiko lasy ny vadiny sy ny vadiny dia miady lava tsisy filana mihinana mihitsy ny tomboka tamin'iza vao 14 taona ka tamin'izao tsy miova ilay zao baviko mamono mandroka manaliky an'le zokiko foana ny ataony tsisy fiovana dia mariako fa manana zanaka roa zareo. Tena mahavariana mihitsy le Matoflavia. Le vehivavy indray zany io manankatsandro. Le vehivavy mamono mahavariana tena misy mihitsy ary misy totriko hoe ray mpianakaviana tena tonga mitaraina satria io ray mpianakaviana zay tratran'ny io zavatra io io hoe fikasihan-tanana avy amin'ny vehivavy io dia hoe tsy tekasy tanana ny vadiny zay zavatra zay dia ohatrany hoe mandefotra kanefa dia tsy mba vitany hoe vonontsora fa indraindray mivaky mivava nivaky ny orony asa le raha mahatonga mpampanao karatena mpanao baotra tsaika alofa dia ary ny tena mampalahelo be le ray mpianakaviana tsy samy tantara amin'ny ray tapo aminy tsy samy tantara amin'ny ray aman-dreniny satria raha mitantara amin'ny ray tapo aminy na amin'ny ray aman-dreny dia mety hiteny hoe dienao lehilahy indray ve zany fa asa mety misy ray aman-dreny fa sa hiteny hoe mba tefeo any le roa rehefa manadala mba vakio koa ny vava za aloha mampanabe tsy hiteny izany novena mihitsy ary ny zavatra anatrany zako foana dia lehilahy tsy tokony hikasy tanana vehivavy mihitsy ery tsy mitovy mantsy fa amin'izao fotoana izao nefa mivadika daholo ny klopy zavatra rehetrarehetra dia matovana ka ny ady tsotra ihany rehefa misy zavatra ohatran'io ny tena marina aloha dia ny lehilahy tsy mba mahazo misitaka ny tena marina fa na izany na tsy zany rehefa tena misy zavatra tena tsy zaka dia azonao tokoa makany amin'ny voaberan'ny fandriampahalemana any amin'ny fokotany dia mampilaza misy zavatra ohatran'izao ka dia ampahafantariko ianareo dia miangavy ianareo zany mba hoe tsidika anay mba hananatanatra ny amin'ny tokatrano fa zay maray mandeha ny anareo eto amin'ny fokotany ary rehefa ohatra ka mbola amin'ny telefony ny zavatra io dia efa mampilaza aminareo fa mety na dia tsy fomba ny lehilahy zany hoe totrika hoe misintaka dia voatery ahako mba tsy teraka ratrapo ho andreo zanako reo mahita anay mivady manita ny vadiko mikasy tanana zavatra ohatran'izany azo atao fa tsy hoe rehefa misy zavatra zakeo moa aloha dia hoe tsy maintsy hoe tonga dia isara-panambadiana ny ankizy foana ngeny tsy maintsy tsonjovana fa tena misy mihitsy vehivavy mikasy tanana amin'izao fotoana izao. Ny ray aman-dreny mpiangonana koa azo atona azo atsona ka azo za raha tena miteny mihitsy andray Matoflavia indray hoe ianareo zay nanao vavolombelona tamin'ireny fanamasinany reny manana adity fa tsy ditonareo hoe tamin'iny fotoan'iny fotony hoe nanao sonita ao anatin'le diplôma dia vita ny dikan'iny iny sonina ataonao iny miantoka ny fahatsara-piainan'ireo olo reo ianareo ny lasa ray aman-dreny mpiay sy mpanara-maso tsy hoe hitsofoka amin'ny fiainany foana koa fa rehefa misy olana lehibe ohatrany adidin'ny olona ataotsika hoe vavolombelona mba mananatra azay ny ilaina an'le hoe vavolombelona eto manko dia apetrako kely andray Matoflavia
hoe mba olona efa mba zokonjokony manana tahefam-piainana fa tsy mbola le tovolahy kely na le tovavy kely no atao vavolombelona inariko izy raha mbola tsy manambady fiainana mbola tsy fatany koina no ataony aminao any am-piangonana na any amin'ny firaisana ny ady zany mihitsy andre matofilaviany zay tena miteny zany ozy tsisy am'zany fa vetivety zao mifanena tamina pikabary de nangataka mba ho ray mpiany andeny mivoaka amin'ny manaraka reo tsara nataoko tamindrareo le mpampianatra zany pikabary zany a lazaiko anareo tadidionareo fa tena hoe manana ny asiny ka na eo amin'ny fitondran-tena na eo amin'ny fomba fiteny na fomba fihetsika de olona manana ny asiny manokana zany pikabary zany manarakaraka zany tsara be le mahay miteny sy havanana amin'ny fitenena sy ny fikabariana fa za kosa fa hevitra tsy mitovy za tsy mandaa satria be deaibe mihitsy am'izao fotoana izao de mianatra kabary do zao any amin'ny lanonana mpianakaviana na any amin'ny sekoly na amin'ny zavatra fiarahamonina ny tokony hoe ampiandraisana tsara fa za kosa raha eo amin'ny fanateram-bodidondro de miala tsiny le resy fa mety diso ny fijeriko fa za de tsy ekeniny saiko le hoe olona mbola tanora mbola tsy manambady no pikabary na fanateram-bodidondro io olona mikabary amin'ny fanateram-bodidondro io tena mitovy lenta am'le vavolombelona tena ohatran'ny ray aman-dreny mihitsy ianao napisy fifamatorana teo am'le fianakaviana rotota raha misy zavatra mitanga de anisan'ny tompona ndraiky tanao fa aza mialangalana fotsiny fa hoe rehefa nazo karama tam'le fikabarany de lasa zay ny any antony jerevoko azy fa tsy hoe za tsy ty any ary nitereniko tamin'ndrareo maly de ozy hoe anisan'ny zavatra tena nanona ny saiko sy ny foko mihitsy ndray mandeha teny avoloha efa taona maro lasa am'le tenin'ny malagasy hoe voatavy tsy mifandraka tanora lahy kely sy vavy kely tsy fantatro na 10 taona araiky amby 10 taona reny zazy reny no anao kabary fiarabana ny filoham-pirenena mivady tena ny orona ny odidovako hoe fa tsy fantatritsika tsony ny atao hoe asiny ny teny eo malagasy io tenany io misy asiny fa tsy zay petsam-bava sy malama vava rehetrarehetra de miteny fa misy vaninandro any amin'ny sekoly tsy mampanina masefo mandeha na amin'ny fivorim-pianakaviana fa tsy amina zavatra toy hoe lanonana ofisialy satria le kabary ataonao hoe ohatran'ny asina atolotra ao an'le filoham-pirenena mivady de zany ve ny anaovanao azy ohatrany tsy mety amiko fa eny hevitra tsy mitovy moa eny fa tsy fanomezantsiny akory fa hoe tsy hoe fanapepona ny tanora na ny zaza fa amiko misy sotoavina tokony hoatsay atsaina tokony hoatsaina ahoana kay ny fomba atao mba hitokisan'ny olo tiana ny tena fa za tompoko miaraka amin'ny olona de tsy matoky ahy izy fa hoe tsy tia azy ony fa tsy mety manaiky izay teneniny hoe anao firaisana ranofo za aloha tompoko de tsy manaiky anao io tenenin'io ary manda zany foana de test izy de isaraka hono zay nefa za tena tia azy de misaraha fa raha vao manaiky azy indray mandeha eo no ka sanatiny vava ladiny lelaka mitoejaza solony hatramin'ny pisiny za de milaza aminao be de be mihitsy notan'zany ary anisany teneniko foana tandremy le fanangolena ataon'ny lehilahy fa io foana ny ataony raha tsy manaiky azy zany ianao de tsy tia akory zany ianao no fa manino raha tena tianao io de miandro hoe raha mieritreritra ny vady nareo any amin'ny fotoanany fanambadiana any vao misy an'izany fa tsy alohany fa hoana generala ny vehivavy no lazaina fa mangalabadin'olona na manadala vadin'olona nefa teto amintsika tsy mbola nisy vehivavy ny koty lehilahy fa le lehilahy tsy ampy fitiavana any amin'ny vadiny ihany sy zatra mampijaly vehivavy no manao zay fomba rehetra na izany toy eny zao ny ndre matofy lavien na lehilahy ianao na vehivavy azo tenenina foana hoe mpangalabadin'olona rehefa hoe mandeha any velan'ny tokantrano ianao de mitady vehivavy any na mitady lehilahy hafa akoatra ny vadinao zay ny atao hoe mpangalabadin'olona azo torina ange ny mpangalabadin'olona na lehilahy na vehivavy andre matofy lavien fa tsy hoe ny vehivavy any lazaiko hoe mpangalabadin'olona fa za kosa nefa milaza fa am'izao fotoana zao tompoko de be de hoe tefa nitenenitsika teto andre matofy akizy any amin'ny classe de 4e no mametraka fanontaniana amiko hoe fa manina kay raha misea ny akizy am'izao ny tanora am'izao fotoana zao lehilahy efa manambady ny tiany zany fanontaniana ampiasako zany mampieritrasa de zazavavy mitenena io mivaly ny tsotrana ataoko de satria hoe am'izay izy mety amen'le olona vola de ahafahany mividy zavatra tiany sanatria ny vava ladiny lena zany eny atao hoe mivaro teny zay le izy fa tsy de hoe ny vehivavy ihany no mangalabadin'olona fa ny lehilahy koa misy mangalabadin'olona mifangalangalatra de zay
Inona ny fomba lehibe indrindra hitarafana ny fahatokisana tompoko? De zao hoe ny aho de raisika amin'ny zavatra tsotra. Ozy aho hoe averimberika eto foana aza lava maso mijery ny telefona. Zay fotsiny na misava amin'ny paosiny na misava amin'ny poketrany. Zay zavatra rehefa misy zavatra teniteniny aminao raha misy ny fampatokisana de teneny ay zay tarianana zay nanao an'izao. Fa tsy hoe efa tsy hoe de tsokolovana liana hoe ahoana tsara inona indray ary ty message ety. Ozy ianao neny mitady posy anao anao de rehefa aveo anao gaga de mety tonga valy boribory fotsiny men'le ramosena le madama hoe efa hitanao iny ka te hijanona ianao de mijanona tsy te hijanona ianao de mazo mandeha io ny varavarana mitsoka. Inona ny ataonao amin'izay fotoana izay mitomany. Sisiny zao to. Tena mahafinaritra ny fandarana, misy lesona be dia be azo raisina ka ingany hoela velona ny fandarana sy ny mpiandraikitra ho tahin'Andriamanitra. Sotra tompoko. Tovolahy 20 taona no manoratra manana olon-tiana 25 taona tapa-bolana teo no niarahanay. Tsy iray tanàna nefa zay fa amin'ny telefonina no mifandray isan-kerinandro vao miona. Andeha hianatra any Tanaza ary izy ho any Antsirabe. Tsara ve ny manohy ny fiarahana? Ina moa no maharatsy an'izany koatra ny tonamanako. Ina ny olana. Tsika nge eto efa miteny foana manomboka amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 12 taona fotoana napetraka Andriamanitra mihitsy hitadiavany tanora. Miditra amin'ilay adolescente moa izy io. Hoe mitady fitiavana ny velany ankoatra an'ilay hoe fitiavana ny dada sy nitsy ilay ao-tokantrano. Fa fitiavana namana fa tsy fitiavana sipa. Tsy analava resaka amin'iny fa samy hafa ny hoe sipa sy namana. Zay de izy tsisy maharatsy an'izany. Mifanampy, mifananatra, zavatra be dehibe ohatrany hoe de efa pitiavana nylazaiky teo. Ona generaly mangataka torohevitra zokinay mipetraka any amin'ny dada any izy de mampijaly be an'zareo. Tena mahavarina nge le matovolavy any. Tena mivadika mihitsy ho any lasa amin'izao fotoana zao. Vao tamin'ity ny herinandro iny any tena nisy ohatry zany. Tsy fantatra aloha le olona tonga tany aminy aminy fa tsy le tany fa zavatra mitovy angambany. De tena misy zanaka mampijaly ray aman-dreny eto matovolavy. Tena mampijaly ary le fampijaliana tsy mba vitany hoe manabe loso ny namany fotsiny fa voalohany indrindra aloha tsy mety manao rara. Tsy mety manao inina fa de ohatran'ireny olona tompony reny. De mahay vava. De rehefa misy ana de mila ikasy tanana mihitsy. Zany ve re olona ny fiarahamonina misy sisa amin'izao fotoana zao. Fiarahamonina anatina tokantrano malagasy. Tatsika anareo. Mivara ontsana ianao hoe tsy ty firenetsika ity hoaiza. Zavatra isa tokantrano mihitsy ny mahafirenena ny fireneny. Eritreretinao fa amin'izany tokantrano zany ahoana ny anananao olombanina amin'izany. Tsy mahagaga. Tena tsara tokony fandarana fa misaotra betsaka torohevitra be dia be. Tena misy lesona fananarana de mirary anareo mba ho lasa lavitra. Sotra tompoko. Vehivavy tapaka koa iny nakaiza ny tateliko teto ny vitenenana. Tsy ta ihany koa. Andao vakitsika ty taratasy ty ary. Misy taratasy tonga eto aminay amin'izao fotoana zao zao mivaka ny taratasy. Za re mpianakaviana 12 taona. 12 taona no nanomboka ny asa tamina orinasa zone franche. Lany taona fahatandràna, mafy ny asa. Nitsangana foana, miasa alina, atoandro, karama kely. Nikatona le orinasa ny asako tamin'ny oktobra 2024 teo. De nitady asa foana fa tsy mandray intsony mihitsy no zahay efa be taona hono. Noho ny amafy ny asa be loatra de mahazo aretin'ny damosina ary ny masoko tsy de mahita intsony. Nanontany olona momba ny fangatana retrety kanefa toa hoe tsy mahazo fa mbola tsy mahafeno taona sady tsy afaka miasa intsony zany no tsy mahazo fisotrondronono. Very fotsiny zany ny volana rotsoko tany amin'ny kinapo satram'izay mba torohevitra tompoko inona ny tokony ataoko ary iza ny tokony ho antonina mikasika an'izany. Ya, ny tena tokony atononao de any amin'ny kinapo. Raha olona nandrotsaka vola isam-bolana ny mpampiasanao nandana tamin'ny karamanao zoanao tamin'ny teraka mangataka amin'ny fonctionnaire aza lazaiko anao fa raha tsy mahafeno an'le 20 taona ohatra de misy ny ataony hoe retraite proportionnelle arakaraka le taona vita tao no retraite raisanao de mandehana tompoko any amin'ny kinapo fa tsy rariny mihitsy zany hoe enanangarana ny karamanao de nefa rehefa aveo anao tsy afaka mahazo n'le zay fisotrondronono zay nataotsika hoe mety vola kely angambany satria tsy hoe feno amin'ny apahan'ny ray manontolo
fa mandehana mihitsy any fa zoanao tanteraka ny ahazo fisotrondronono na dia apahany fotsiny azy satria hoe tsy nafeny 2000 taona ohatra. Tapaka daholo am'izao ny fifandraisana eto aminay na amin'ny alalan'ny RTP Live na amin'ny alalan'ny SMS ihany koa dia tsisy vakina ndeo tarafitsika avy hatrany ny fiainana amin'izao fotoana izao nitranga tao ao ny resaka momba ny fanolanana ary nampiakapeo nampisehoan'ny vadin'ny filoham-pirenena mihitsy ny atao hoe ny ratrapony mahazo azy vokatra fanolanana nisy tao ao zay na ny tovolahy kely na ny tovovavy kely ataon'ireo indrindra ireo efa olo-dehibe tsy izy fa reo olona mifanakaiky amin'ny any manatanteraka an'ilay izy ny hevitra momba an'izay le izy andre matovolavia amiko ny teny indreny dia hoe abibina abibina iny fa na ny biby raha tsy manola an'izany raha tsy efa tonga ny fotoana tokony isy fiarahany lasy ny vavy tsy manao an'izany ny biby tompoko dia olombelona mbola ambony lavitra noho ny biby fa teny efa hoe rehefa mivady any amin'izay miaramila moa rehefa manao zavatra tsy fanohitra hoe dia ataonao hoe mivadika biby zay mihitsy fiteny hoe mivadika biby le ranga ohatra hoe masika loatra manao hoe mivadika biby ka tian'izay mihitsy no azoko itenenana azy efa mivadika biby efa tsy fiainan'olombelona tsony atao fa hitanao mbola misy zazamambolana ny re olona dia misy manola zava-doza amina tampony izy zany za ataoko hoe tena rariny sady izy ny ary misotra ny vadiny filoham-pirenena manao an'ireny rehefa eokevitra ireny vehivavy voalohany azy eto amin'ny firenena reny firenena ngizy rariny sady izy ary anisan'ny hoe adidiny ary zoany mihitsy ny mangataka famaizana entitra amin'ireny any ireny fa tsy safosafona fotsiny zao ohatra nitsompa sao dia tonga amin'irayndray hoe azo raisana ny fitaranana fa tsy mitombona nefa dia efa hitanao zao ny vokany amin'ny fa fomba fiteny le izy fa tsy dia hoe inona koa ny tenenako azy ndre matovolavy zao niny antony tenenako an'izany anaitany sain'ny olona anaitany sain'ny olona be dia be mihitsy ny zavatra hoe efa tsy raha rantsony nefa dia lasa ekena amin'izay zavatra zay be dia be tena malasa ny heritreritra mihitsy zay zao dia ohatra ny velim-panantenana izay na maka gazety anohany amin'ny hoe tatitra nataon'ny ry zareo ao amin'ny bianco hoe be dia be amin'ireo andreo fa dia tena minso manantena fa dia mba hisy voka ny tompoko ny ezaka ataon'io bianco io amin'izany tena le firenetsika tena mikorosy fano noho ny risoriso amin'le corruption le risoriso amin'ny endriny maro be dia be dia be dia be dia be mihitsy indrindray ohatra ny mahatsiaro ohatrany hoe za tsy ilaza hoe tsy refeso mandidy fa ohatrany hoe tsy maty manota zay ny teny fitenenana azy mahitahita atsy dia manana fahefana roa dia manao an'izao dia manao an'izao dia ohatra ny mandeha fotsiny tompoko ohatra ny mandeha fotsiny za dia ozy velim-panantenana mihitsy ary isorana mihitsy rehefa manana fahavononana ny olona hanao zavatra fa tena zay mihitsy andre matofilavy hitanao miresaka ny le taratasy teo io anao dia zoan'le olona zao ny tokony azo fisondrono dia ahoana ary ny hoe tsy mahazo izy mbola manontanyka olona nantany fa tsy nakany kinapy eny fa na izanona zany nge tokony adidiny kinapy sange mahita hoe efa tratra ohatran'izao dia ny anodidiny ihany mety hoe mandefa taratasy hoe ianao dia manana ohatran'izao dia tonga avy ianao ohatra zany nge ny didiny ny ataotsika hoe ny natsa ny fitondrana aza fa ny sehatra misy hoe fitantanana zavatra mikasika ny olona tsirairay indrindra reny hoe toeram-piantony reny ohatra ny assurance ohatran'izao fantatro tsara fa raha misy zavatra ohatran'izao dia ianao mihitsy no anisany fa tsy hoe rehefa tsy makaty le olona dia velao very ihany ny zoany ka tsy fantatro ny anakinapy kosa nge hoe inona ny tranga mahazo an'le olona anankiray fa raha izy nilaza hoe zao ny tranga misy amiko dia inona ny tokony ataoko amin'izay dia eny zay nge ny antony ampisehantsika azy andre matofilavy indrindra matsy fa zao za kosa dia milaza aminao fa misy olona hoe tena zonao zao zonao fa tsy ampafatana ame ohatra anankiray ianao ahako tonga atao tsaiko ty to amin'ny fianakaviana nisy mpiasa-panjakana anankiray maty trabona maty any accidentaire tany amin'ny fanaovana mission jenaleny zany dia maty mbola tanora le tovolahy maty tena maty sur le coup mihitsy dia tany dia le secours fotsiny le misy ataon'izay telo volana amena ny vady aman-janany dia olona no nyteny tamiko hoe mon général io nge ozy izy ny vady aman-jana ohatra ny tazako izy fa ohatrany fatapatatro hoe avanao le olona teany ty dia
dia milaza aminao asevy manao fangatahana izy dia maka taratasy any amin'ny dokotera hoe nanara-maso ny fahasalaman'le tovolahy io zany mpiasa-panjakana io dia raha araka ny fahasalamana dia olona tokony tena hoe atratratra any amin'ny retiretiny io fa maty eo perinasa dia arakarak'izay taratasy zay ozy izy fa dia ho hitanao fa misy vola betsaka tsy maintsy alohan'ny fanjakana aminao vady aman-janany dia tena misy le izy fa tsy lazaina ny olona tsisy mahalala an'izany zany ararotiko le miteny an'izay eto fa zavatra tena misy mihitsy zany nefa vola tsy ho latsanao ngely izy vola tsy ho latsanao le izy raha vao maty ataony hoe service commandé mpiasa-panjakana ka mbola tanora na tsy mbola retraite dia akoatran'le hoe vonjy rano vaky le amin iny dia mbola misy an'izay fa tsy maintsy manana misy dokotera mpitsabo mpanara-maso anao milaza hoe ty olo ty rano toe-pahasalamana dia tokony mbola azo tokony mbola aritra ohatran'izao dia arakarak'izay nao zahoan'le olona an'le vola zavatra ohatran'izany izy zavatra tokony ho fantatro va nga misy milaza an'izany ia ndray derintsika ny tapany fahatelo ary indraisana ny antsovany aminareo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona Ieri ny 22 443 99 22 442 09 lara telefona idiratsika mivantana amin'izao fotoana izao dia raisinay ianareo mitenena mafimafy rehefa tafiditra ao anatin'ny antsontsika rehetrarehetra miaraba tompoko miaraba vanno misaotra amin'ny torohevitra rehetra fa nasoan'ny akohona misaotra tompoko eny tompoko nenaza amin'ny fanontaniako hoe inona ny dikan'izao hoe ny anjara sy ny safidy zay ny tia ia ny anjara sy ny safidy ngamba ny lohahevitra anakorongeza be zay fa mbola tsy maintsy ho azavaitsika eto misy ny hoe anjara le anjara io dia ohatrany hoe zavatra miankina avy amin'Andriamanitra hoe tsy nieritreretinao akory fa dia ohatrany hoe fitantanan'Andriamanitra dia zay le anjara fa ny safidy tena miainga avy aminao mihitsy avy aminao zay ny mahasamy hafa azy ny anankiray ohatrany hoe tonga ho azy fa ny anankiray miainga avy ao aminao zay ny mahasamy hafa azy tsy mitovy mihitsy ny anjara sy ny safidy tompoko miaraba tompoko eny tompoko miaraba vahiny manajanao mon général manao ana tompoko dia manajanao miaranga zavatra kely mba tiako tapaka vao manomboka tsika miaraba tompoko ia vao manomboka tsika afaka miverina nareo satria mbola manana fotoana tsatsika anatin'ny antso amin'izao fotoana izao miaraba tompoko allo allo ia ratsiratsy dolo ny fifandraisana amin'izao maraina zao defa tapaka ratsiratsy ny fifandraisana amin'izao maraina zao miaraba tompoko mba hovanona tompoko tsika reto basaka antananao général mba afaka mba velabelarinao eto hoe momba an'le tsondry zareo hoe PN le pervers narcissique io ohatrany malaza be manko izy io le bebe le vehivavy mitaraina amin'izy io manko eny tompoko le io dia le tena rehefa teny le olona hoe pervers narcissique zany hoe le olona hoe ny tenany ihany ny fatany ary tsy malala fa tsy ny tenany izy ny olona narcissique zany dia olona tia mijery fitaratra dia izy ihany mibikabika ny tarehany eo dia izy ihany miodikodina tsy manana zay ny olona hoe narcissique ka io miteraka toe-tsaina toe-po hafa tena hoe tena tia tena ary lasa mitera-doza mihitsy satria ny olona pervers narcissique reny mahatonga hoe manolana zazakely manolana zaza sy nama reny izy reny ny atao hoe pervers narcissique ary reny karazan'olo reny le tia hoe mijery ny tenany ihany ny fatany dia tonga dia ahafantarana ny olona narcissique dia tia mijery fitaratra dia mibikabika ny tareny eo dia manambomboatra ny fitaratra marina fa azo atao manao an'izay fa tena hafa mihitsy le tena atao hoe tsy mahalala fa tsy ny tenany izy ary ny tenany ihany ary na dia potika daholo ny manodidina azy tsy mampaninina azy mihitsy zay le narcissisme zay le izy zay ny amin'ny miaraba tompoko eny tompoko mba hovanno mba hita mifandarana efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany azy ia allo eny tompoko aza mihaino radio mba hovanno mba hovanona tsika menakary eny tompoko ia mba hovanona tsika rehetra dia mihaino anao tompoko aza mihaino radio fa tonga dia miteneny
Zay tompoko misy. Allô? Aza mihaino radio ianao fa tonga dia miresavy hatrany. Zay. Problème anay zany misy sobaviko manambady izy. Finoa le radio. Ianao mihitsy ny aza mihaino ka? Efa miteny mihitsy za. Dia io sobaviko zany manambady chauffeur taxi nga. Efa atao confinement izy tsy miasa. Dia zao nefa misokatra ny fiasana tsy mety mandeha mitady asa izy. Vehivavy vadiny nefa sady tsy salama no kely ny ankizy efatra. Dia mba tenen'ny vadiny izy hoe mandehana mitady asa. Dia nandeha tany izy nahita asa mba hiandro izy ny tany dia hoe zakanao le asa, zakanao le chauffeur amin'ny alina fa hijanona izy. Dia nitenena hoe dia daba asa hafa fa hipetraka fotsiny ohatr'izao ve. Dia hoe za tsy mahita fa zaho no izy fa rehefa tsy mahazaka mandana mandeha. Dia ao izy matory fotsiny eo izy. Ny vehivavy io zany lasa mandeha manao asa an-trano. Dia inona to fomba solution azonay raisina fa tena mijaly. Dia ilo ny solution za moa dia mahitsitsy fitenenana ihany mialatsiny tompo. Dia ilo izay avela ao. Rehefa tsy mihinan. Hitanao, efa avela ao izy zany sakafon'ilay zaza ny avela. Dia tsy rara iny fa izy mihinana hoe mamandreo tsy maintsy mitondra hariva. Dia ilay zaza indray lasa noana dia tena tsy hitanay zareo tsy vita mariazy, tsy vita soratra. Zanany efatra. Izay mieritreritra hoe andao alao nareo miala. Dia nefa ny manenjika koa ny eritreritra hoe kambota ray tsy fidiny ilay zaza. Dia tsy hitanay mihitsy fa mba aza apetraka amin'izany kambota ray tsy fidiny izany fa zany anie tsy ray fahavalo zany. Alao dia tsorona ny resaka. Zanany tsy homan-kanina fa izy ny mihinan-kanina. Izy tsy miasa. Zany dia ny tena veriko eo ny razana sy dia satria ilay ramatony miasa dia hoentiny manaraka azy zany asa ao anatin'ny fisitahana ange zany. Raha misy manontany dia hoe ny zanako tsy hovonoko ao. Izy lehilahy tsy marary tsy marikotro ko maninona mipetraka fotsiny rehefa tsy homan-kanina 2 andro 3 andro io miasa foana io ny farany. Zay ao ataony. Fa asa mijanona fotsiny amin'izao zany. Io manko, io ny anisan'ny liana tsy hoe sanatry ny vava aladiny leta tokony hoe mampianadatsy ny tena ve mpanabe ampianadatsy fa zao. Hoe ny tokantrano fiafiny. Lehilahy tsy manao ininy zany aza omena hanina. Zay dia apetrako tsara aza omena hanina. Izy ny tokony ambelona. Za zany ety amin'ny faritany aty eto Matavy zay. Ento. Dia mangoraka zay amin'ilay zaza dia lasa mandefa an'ilay vola foana hoe iny izy dia sakafo. Dia tsy haiko hoe miandry an'izay fotsiny miandry hoangorahana fotsiny zay zareo sa ahoana. Ka misy mangoraka izy dia zatra tamanako manao laran'ny ririny. Zay mihitsy. Ary ny fitendra raha tena tianareo dia alao afara maka ny Tomasana raha toka azo atao. Mety hoe ahita asa any dia renim-pianakaviana dia andro rareo any izy 10 mianaka avela ao le kamla. Zay. Betaka tompoko. Io tsisy fisaorana. Miarahaba tompoko. Ento. Mba hovano. Zanako tompoko 10 taona sankenina. Dia hatramin'izay hatramin'ny mbola petite classe jusqu'à nakatete zany za foana nampianatra anazy miara-mianatra nay somaraina dia miara-mianatra. Dia nahay foana izy hatramin'izay. Dia nanao mitatidiema zany izy mba tiako fanana fahaleovan-tena dia nalefako mianatra rery manaranara-maso zany izy ataoko. Dia tena midina be mihitsy ny moyenne tsy ataoko hoe tena midina. Dia 5e mazao dia tena mbola hitako midina zany dia nina tena ataoko toka hoe averinao sy ny taloha ihany ve sa veriko izao. Satria ny tiako atovavana zany dia mba hanana fahaleovan-tena izy. Dia ny faharoa manarakarak'izay tokoa misy le système mba le fananana ina ny télé mahita an'iny izy dia manontany anao hoe inona zany firaisana ane. Dia avaliko anazy moa hoe commune satria fatako hoe mbola tsy fatonsainy mbola tsy amin'ny sainy zany le hoe asanarano dia mety be nataoko sa tokony torona aminy le izy. Le izy, le izy nge matoa le zanaka mametraka fanontaniana zany dia efa misy zavatra hitany masony hany asa sarotro fatro tsara mihetsika na koa resaka ataon'ny olona dia noho ny fahatokisany ianao reniny dia manontany izy hoe inona rineny
zany hoe tia fantatra zany dikan'izany aloha manazava tsarany ary amin'ny fomba hoe tsy amin'ny fomba tsotra tsy mamofady ny tenenana aminy raha miteny tsotra fotsiny de hoe ny firaisana aranofo anaka mahatonga an'le hoe mampisy ny zanaka zavatra ohatran'izany tany ny akoho ohatran'izany ny saka ohatran'izany de zavatra ohatran'izany na zavaina aminy satria mampiasa ny saina de ary vao mainka tsotra ho anao rehefa tonga amin'ny adolatsento izy manjary tandremo tsara anaka fa efa tonga taona ianao zao efa afaka mampita aina raha kely na hoe efa afaka mitondra voka raha vavikely de tandremo mba manao miaraka matory amina tovolahy na miaraka matory amin'ny tovolahy zany de ilaina ngina afantarany tanora an'izany ny adolatsento tena ilaina mihitsy raha zany izy de manao ndray mandeha ndray matoa filaviana nisy renim-pianakaviana sady mitrotro razy izy de ny anankiray mijoro akaikiny eo asa telo taona efatra taona le zokony to telo taona angambany de zao nanontany le zokony zany tamin'izy bevokan'le zandriny hoe fa inaka io kiboneny io de hoe zaza de tsy azony mihitsy ahoana ny mampisy azo kibo de fa ahoana kay natonga zany zaza ho kiboneny de asa tompoko nadiso ny fiteniko tam'le zanako izy fa tsitako fa de niteny fotsiny hoe tam'izany sakafo nanomboka teo le zazakely tsy nety ny sakafo hitanao zany le tena fahadisokevitra tanteraka ina ny fandraisany zaza miforonao kibo sy ianao ny sakafo tena fahadisokevitra tanteraka izy ihany no miteny nanomboka teo le zanako izy de lasa tsy matahotra amin'ny sakafo satria matahotra hoe mety azy izy zaza koa zany ao kibony de aloha manazava tsara amin'ny tsotra fotsiny amin'izay zavatra manodidina ary vojanary anie zany le olona fa tsika ny mety mandray hoe tsy fiteny zany fa zavatra mamofady manao an'izao andriamanitra tsy nanao zavatra mamofady iya miarahaba tompoko mba hovanina tompoko tsika rehetra ie za mba mangataka sosikevitra kely am en général hoe manambady de rehefa misy olona natatra aminay de io vadiko tsy mitady hevitra mihitsy fa za foana no tereny andeha hitady za tsy mahita izy tsy mahita de mba mangatakevitra zany ahoana ny fomba mba hitaritako azy hoe satria za efa miteny azy foana hoe ianao ny lehilahy ianao ny lohan'ny tokantrano fa ohatrany tsy haiko tsy miditra amin'ny sainy mihitsy ve le sa ahoana de zay mba angatasa inona ny ataoko mba ahafahany mijoro amin'ny mahalehilahy azy zay zany de ny hevitra de tsotra hoe efa nanao foana ianao ohatran'izay de amin'ny manaraka amin'izay misy zavatra mitrango ohatr'izay de aza manao tsotra mba anjaranao raim-pianakaviany zany de rehefa ohatra ianao tsy mahita hevitra mihitsy de aloha tsika samy hoetiko ianao niny lohany efa tsy zay fanampianany atsika fa ianao ohatrany tsy de te hampiasa saina de alao zany tsika hoetiko raha tsy ataonao ohatra zany ray mandeha izy de ho zatra foana ny hoe ianao ka misy ny vadika eo izy ve tsy ahita ndray zay anaovana azy sotra tompoko ndafa tsisy foana ia miarahaba tompoko ia mafimafy kely azafady zay efatra ihany za de nantany hoe zanako fotoana hoe cinquième de hoe alefako mandeha rery sa hoarahako miakatra ihany zay roy zany satria mba tiako ananany faliteny koa zany izy ia ka le izy efa zatra ampiana foana hitanao de vao tsy ampianao izy de tsy mivaky loha de tsy maninona aloha mandritra ny fotoana vitsivitsy de avy aloha andeha rery mihitsiny de hitany de mananatra azy ianao hoe ianao ve raha tsy ampiana de tsy ahavitana kanefa ianao ngeka zay hoa le teny fampirosia ianao ngeka zaza mahay andramako de ho hitanao fa miakatra ho azy ny aninao rehefa matoko teny ianao anaka nenitso ho foana nampy ianao zavatra ohatran'izany le teny fampirosia fa rehefa zatra ampiana foana io de na de tonga any amin'ny classe de première de mbola tsy avitinina tena tsy ndraindray tsy ampoziny izy zay mihitsy iya miarahaba tompoko Manao tompoko. Salama tompoko. Efa tafiditra ve? Efa tafiditra amin'ny resavy hatrany. Mba hoanina mandrakizay mon général. Misaotra tompoko. Iza zany ray aman-dreny zany hoe tena moa zany ranomarina tsy de nandalo fianarana loatra. Mahaiza tompoko? Maheno zay ka. Ny zanako zany zao vao afaka baka teo. Fitopolo taona. De eo amin'le fomba hitondrako azy mihitsy zany hoe de zanako zany manam-pahaizana kokoa noho iza.
eo amin'le fanehoako an'le fanabeazana anazy hoe ototony ahoana moa zany tena fomba hitako anazy satria le fitenenana amin'izao fa misy an'ity le resaka hoe positivisme négativisme optimiste pessimiste tsy haiko hoe inona zany tena fomba hitondrana anazy satria misy le hoe fiderena lafy tsarandrava misy le hoe ia zay zaza mahay le zanakao dia zao fatary fotsiny hoe inona ny safidy inona ny safidiny eo amin'ny fiainana ohatra hoe fianarana tiany atao zay ny voalohany io safidiny io ve mifanaraka amin'ny talenta voajanahary nomen'Andriamanitra azy zany hoe zavatra manavanana azy ny atao hoe talenta rehefa ny talenta sy safidiny miaraka tompoko tsy maintsy tafita eo amin'ny fiainana io zanakao fa tsy misy an'izany hoe zatsiny zao fa ny tena zavatra tsy tokony atao dia le hoe ny fanirinao niterenao lasa safidiny tsy mety mihitsy zay zavatra ray satria lasa tsy matoko tena tsony izy rehefa tsy safidiny fa rehefa safidiny dia matoko tena izy ary vonina mandrakariva ny andro miaraba tompoko ien tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina ve zafa tompoko ien tompoko resavy hatrany efa tafiditra amin'ny resavy hatrany hitanao zany nenany misy olana tsy hoe olana moa zany fa za ny tena asako zany chauffeur 4x4 location reny dia ny asako zany hatramin'izay nanomboka hatramin'ny 2006 zany mandeha foana fa misy fotoana zany ny tena hoe 3 volana enim-bolana zany mandeha any dia le vadiko zany mitady tsena ho anazy zany mivarotra tia Moramanga mantsy zay zao dia mivarotra tia Moramanga dia rehefa mivarotra tia Moramanga tsy mandeha nefa le tena dia nefa le dépense zany tsy maleo an'le tsena tsy mandeha le izy dia vadiko manana ny tsena manokana za manana ny tsenako manokana dia za zany mitena anazy aloha za hiasa ihany fa ohatrany tsy mahavitatsika le tsena satria tsy mandeha le tsena dia rehefa na madamako tsy manaiko mihitsy hoe alao io foana nefa le zavatra efa hita tsy mety na tompoko zavatra tokony ataoko ny hitanao rehefa hita hoe zavatra tsy mety tsy anapotehana mihitsy na ny asanao raha potika rehefa hoe tsy maleo ny sara ny vidiny araky ny fitenenana dia mitadiava fomba hafa ndray fitadiavam-bola hafa efa miteny anazy aloha ovaina zavatra hafa hoe le amidiko eto raha ohatra ka hoe iza hijanona ny tianao dia tsy mety any izy fa io ihany tsy mety zany zay azonao zao hoe raha manana fotoana nareo mivady raha manana fotoana nareo mivady dia mangatà fotoana amin'izay mifandresy lahatra io tsika telo mianaka nasendra miakatra amin'ny alalan'ny telefona rehefa dia milaza mialoha rehefa hoe sendra mandalo tetanareo dia ameko fotoana nareo teriny la raha telefony général raha ohatra nareo ka tia eo aminy atsoy aloha ny 22 443 87 atsoy ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony généraly dia atsoy izy isaka ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ilay sasany ka hatramin'ny roa dia omeny anareo rehefa azonareo dia omeny anareo ny fotoana sy ny ora ary ny toerana zay ionany aminareo dia amin'izay fotoana zay ajo tsara zay ora sy fotoana zay omeny anareo zay ny fantarantsika dia alana tsiny teo ny resaka fahatapahany fifandraisany connexion mihintsy ity aminay ity tapaka tanteraka hatramin'izao dia ialana tsiny zay na tamin'ny alalan'ny 03308 850 02 na amin'ny alalan'ny RTB live dia tapaka ihany koa dia alana tsiny amintsika rehetra fantarantsika nefa dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany dia manateny zay fa mbola eona amintsika rehetra indray ho amin'ny heriny ny fotoanantsika izay ataontsika hoe isan-kerinandro mandeha foana isan-kerinandro mandeha foana ary ny amin'ny mafanabeazana azy dia hoentintsika miaina ny zavatra ohatran'ireny fa tsy hoenona fotsiny akory fa itsika no maheno dia ifampizarantsika ho tokantranao sy ny manodidina antsika ireny rehetrarehetra ireny pireno teo ny lafiny teknika dadisina ambina teo amin'ny fikirakarana ny sary dia ny ratra makavelo no nanao famelabelaraka-hevitra mame fotoanantsika ho amin'ny herin'ny iray velo matoboko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina